mivavaka isika dia mbola misaotra anao indray zay ry Jesosy malalo no ity fotoana mamy nomenao anay ity indray. Manakambara indray ianao anio dia sokafy ary ny masom-pananay tainay ny zava-magaga amin'ny asanao ary ny mamindrafo aminay no fahotana azy vitanay. Ianaran'i Jesosy ny naovana zava-be izany. Amen. Riseko lady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana mba amin'Andriamanitra antsika sy Joseph Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra voalahatra ho toriana amin'izao alahady faharoa manaraka ny trinité izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka toko faha 4:10 andiny fa 4:40 ka hatramin'ny 4:20. Lioka toko faha 4:10 andiny fa 4:20 ka hatramin'ny fa 4:20. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Jesosy taminy, nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro ary naniraka amin'ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoanana ilaza amin'izay efa nasaina hoe andeha fa efa vovoatra izao ny fanasana. Izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana. Ny voalohany taminy, efa nividy tany aho ka tsy maintsy mandeha izaha azy. Masina ianao, ekeo mifandavako. Ary ny anankiray koa, efa nividy omby 10 aho ka andeha hamantatra azy. Masina ianao, ekeo mifandavako. Ary ny anankiray koa, efa nampakabady aho ko amin'izany tsy afaka makany. Ary noho tonga ilay mpanompo dia nambarana tamin'ny tompony izany. Tetesitra ny tompontrano ka nao tamin'ilay mpanompony. Mandeha nafaingana ho any amin'ny lalambe sy ny sakely-dalana eto an-tanàna. Ka ampidiro ny malahelo sy ny kilemaina sy ny jamba ary mandringa. Ary ilay mpanompo, tompoko, efa natao izay nandidinao ary mbola tsy feny ihany ny trano. Ary ny tompo tamin'ilay mpanompony, mandehana eny amin'ny lalambe sy ny sisim-boly ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Zay ko aminareo, tsy hisy anandrana ny nahandroko ireny olona nasaiko ireny na dia iray akory azy. Amen. Ny volan-teny aloha dia miaravantsika tratra n'ity fetim-pirenenetsika eto amin'ity firenena ity. Ity tantara izay omenantsika ity anio indray dia milaza olona anankiray nanasa olona marobe. Tsika efa nanao nandeha an'ireny mariazy ireny angamana. Hitantsika fa indraindray misy olona voasa, misy olona tsy voasa. Teto zany dia misy olona voasa saingy nandà izy tsy ho tonga. Inona ny antony? Raha jerenareo reto zavatra aorianankireto, mety misy aminareo dia milendalenda mihitsy hoe ay zamba ty azandreo. Misy aminareo zao tsy taitra akory. Raha tena zao hoe avy daholo ndraiky izy ianareo fa ameko bombo ray avy. Dia ny sasanareo zao avy sasanareo tsy taitra akory hoe sy bombo ve. Dia raha oza hoe avy daholo anareo dia samy maka izay tianareo. Maro be aminareo zao no avy. Fa misy ihany mety tsy ho tonga satria nahoana? Efa manana izay ampy anazy izy any an-trano efa menindry izay ray aman-dreny. Dia ny olona manana izay toe-tsaina izay hoe efa ampy anahy, efa manana izay ampy dia tsy tonga. Tsy hoe akory hoe ratsy be manahoana izany fa rehefa isika ny teneny hoe amena zavatra ka efa ananantsika ilay izy dia tsy dia taitra isika amin'ny zavatra tahaka an'izany. Dia tahaka an'izany amin'ireto olona ireto. Saina izy dia tsy liana akory izy ho tonga satria efa mieritreritra ny teny izy hoe manana zavatra marobe dia tsy tonga izy. Vokany dia nanasa olona hafa ilay olona ilay tompony fanasana dia izay olona rehetrarehetra tsy nieritreritra ny asaina tamin'ny voalohany no nasaina ka nomeny izany. Ilay tompontrano eto dia oharina amin'Andriamanitra izay manasa antsika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Manasa antsika ahazo ny famonjena izay nataon'i Jesosy. Dia araka izany dia misy olona tsy mivaky noho ny famonjena nataon'i Jesosy fa mieritreritra izy hoe lamina izy atao tany. Dia tsy mieritreritra izy hoe tokony ahazo izany fa ilaina izany famonjena izany. Fa dia miaina amin'ny fahotana ihany izy. Izy kosa nefa dia mahatsapa hoe tena ilaina izany. Izany aza dia variana amin'ny fiainana eto tany. Miantso antsika Jesosy amin'ny fanasana lehibe izay ataony. Dia valio izany antso izany fa asa dia miavinavina tahaka amin'ireto olona nasaina ireto. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo mba fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana sy ny fiombona amin'ny fanahy-masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika. Dia misaotra anao indray izay ry Jesosy eo noho izany teny nomenao anay izany. Io izay mba tsy hiavinavina tahaka ireto olona nasaina ireto fa hiaino mandrakariva ny teninao ary azoto hianatra ny izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny zavatra izany. Amen.
Dans la prière, nous te remercions Seigneur pour ce merveilleux moment que tu nous as donné afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Nous te remercions également car tu as toujours quelque chose à nous dire. Et que ton Saint-Esprit illumine notre voix. En ton nom Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soient avec vous. Amen. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce
deuxième dimanche après la Trinité est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 14, verset 16 au verset 24. Luc chapitre 14, verset 16 au verset 24. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Jésus lui raconta cette parabole. Un homme offrit un grand repas auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car c'est prêt maintenant. » Mais tous, l'un l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, « J'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir, je te prie de m'excuser. » Un autre lui dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer, je te prie de m'excuser. » Un autre encore dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne peux pas y aller. » Le serviteur retourna auprès de son maître, et lui rapporta ses réponses. Le maître de la maison se mit en colère et dit au serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues dans la ville, et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vient dire, « Maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » Le maître dit à son serviteur, « Va sur les chemins de campagne, le long des haies, et oblige les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. Je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne mangera de mon repas. » Amen. Tout d'abord, je vous tiens à vous souhaiter une joyeuse fête en cette fête nationale malgache. Alors, l'histoire, la parabole que Jésus nous raconte aujourd'hui, raconte qu'un homme a fait un grand repas. Et il a invité des personnes. Vous avez déjà peut-être assisté à un mariage. Alors on invite quelqu'un. Il y en a qui ne sont pas invités, il y en a qui sont invités. On invite nos proches, par exemple. Et cet homme-là a fait de même. Il a invité beaucoup de gens. Mais ces invités ont refusé. Pourquoi? Ils se croyaient supérieurs. Ils croyaient qu'ils n'en avaient pas besoin. C'est comme si, je vous disais par exemple, vous voyez, beaucoup de choses derrière moi. Certains d'entre vous on dit peut-être, mais pourquoi il y a ça là? Alors je vous explique. Si je vous dis, je vous donne chacun un bonbon. Venez, je vais vous donner un bonbon. Certains d'entre vous vont venir parce que je veux vous donner un bonbon. Certains ne vont pas venir, vont dire, mais qu'est-ce qu'on va faire d'un bonbon? Mais si je vous dis, venez et prenez tout ce que vous voulez. Beaucoup vont venir. Mais certains vont ne pas encore venir encore. Pourquoi? Parce que certains croient qu'ils ont tous leurs besoins chez eux, par exemple. Ils ont tout leur argent, tout ce qu'ils peuvent manger, c'est eux. Et il en est de même pour ces invités-là. Ils se croyaient supérieurs, ils se croyaient qu'ils n'avaient pas besoin d'être invités, ils se croyaient suffisants en eux-mêmes, ils ont refusé l'invitation de l'homme. Résultat, l'homme a préféré inviter d'autres personnes, les personnes qu'on croyait les infirmes, les aveugles, les gâteux, les personnes qu'on repoussait dans la société. Il a invité tout le monde. Que signifie cette parabole? L'homme qui fait le grand repas, c'est Dieu. Il invite tout le monde à avoir le salut, à avoir la vie éternelle. Mais il y en a qui refusent d'être à cette invitation-là. Il y en a qui refusent l'invitation, pardon. Il y en a qui croient que la vie sur terre suffit. Ils ne savent pas qu'après la mort, il y aura une vie. Alors, nous devons accepter l'invitation du Seigneur. Même si sur terre, on a presque tout ce qu'on veut. Après la mort, il y a deux voies, ou bien l'enfer, ou bien la vie éternelle. Donc, puisqu'il n'est pas encore trop tard, choisissez d'accepter l'invitation de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée. Aide-nous à ne pas nous sentir supérieurs, mais à être humbles devant toi, afin que nous écoutions toujours ta parole et que nous étudions ta parole et que nous acceptions ton invitation pour le royaume. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
manasy anavaka ny olona tsy ankanavaka. Mifakaiky zao ny andro farany, andro iray tsara nasiana, ramily anao ho sambatra mandrakizay. Faratsy zany eo any andavaka. Zay androany ho avy Jesosy, zay androany mino aho manantena. Zay androany ho avy Jesosy, zay androany mino aho manantena azy. Kude izao antso natao antso esoana, dao mibeba kazamanda fa izy tsy manda. Yesusi mihainuni feuni makatuni tenini zete nahunjini Yesusi mihainuni feuni Yesusi mihainuni feuni makatuni tenini mihainuni
mahoande isika iaino ny feony Jesosy miaino ny feony mankatony teniny miaina amizany rambola eto antany miaino ny feony mankatony teniny fiada nananomenatrany miaino ny feony mankatony teniny miaina amizany rambola eto antany miaino ny feony mankatony teniny fiada nananomenatrany isika ondriny Jesosy torio ny teniny ambarao ny teniny isika ondriny Jesosy iaino ny teniny Jesosy miaino ny feony mankatony teniny miaina amizany rambola eto antany miaino ny feony mankatony teniny fiada nananomenatrany